Izay ny mikasika ireo taranjam-panatanjahantena io ambony na ankoatra ny baolina kitra moa zany manerana fa resantsika vetivety no manodidina ny taranja kung fu izay karakara ny fivanana-pirenena. Tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina tokoa manatanteraka izay fidinany tompondakan'i Madagasikara izay ny teo amin'ny taranja kung fu fambiazana izay azo lazana satria dia feno hipoka ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy mamana satria ankoatra ny katrokady dia anisy ihany koa ny fampisehoana ny démonstration izay nataon'ireto mpanao kung fu ireto. Fambiazana tanteraka ny an'ny federasiona malagasy ny taranja kung fu tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena io tolakandro io nandritra ny fidinany tompondakan'i Madagasikara. Mouvement ensemble zany fangalana ny garde finale natera kung fu misy endrika avokoa ny zavatra rehetra ampianarina atao kung fu. Kiatroka mahery ny zato avy amin'ny faritra enina ambin'ny folo na tonga solotena tamin'ity faninanana ity. Niavaka anihetsika hoe Andriamatoa Avoka Rakotoaridraona fampiana nasionalin'ny taranja kung fu satria dia notoloran'ny fanjakana mari-pakasitrahana manokana sy mifampiarezana azy ny filohan'ny federasiona Victor Rakotoarisoa. Fiandraikitra sy mpitantana teo anivon'ity taranja ity miisa 17 ihany koa nahazo mari-pakasitrahana avy amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena. Filaharana nampisehoana ireo mpiatroka avy amin'ny faritra no nanomboana ny fotoana. Taorian'izay dia nampiseho ny fahaiza-manaony tamin'ny alalan'ny démonstration ireo mpiatroka isa-paritra. Ampiasa botsy na bony antsoina azy amin'ny federasiam-pirenena. Samy fitotony mpiavana metsika teka izy fanamalama aza dia mbola mitotona tovolahy. Grenouille manipy hazo. Saut de base afetsika fototra ataony mpanao kung fu tsy maintsy ianarana zany lesona voalohany indrindra vao miditra manao kung fu dia ny 14 saut de base ianao ifetsika fototra avy ianarana. Zay ianao ao anao fampiasana aniny azo voafehin'ny mpiatroka malagasy tsara ity taranja ity raha ny zavatra naseho an'izy ireo. Ny tao na ny kata na ny mboana ny faninanana ka ireo mpiatroka avy eto Analamanga ny tena nisongadina. Namarana ny fotoana kosa ny katrokady. Mahafinaritra dia mahafinaritra ary isorana be lehibe ny mpandray anjara rehetra manerana Madagasikara satria dia tena mizotra araka ny nandrasana azy ny fiadinany tompon-daka ny Madagasikara. Ny nampiavaka azy tokoa dia raha taloha raha manao ny compétition na championnat de Madagasikara ohatran'izao dia faritra vitsivitsy no mandray anjara indrindra eo amin'ny tontolon'ny combat. Hatramin'ny androany maraina zao ny match éliminatoire dia tena iadina mafy dia mafy mihitsy izany dia manambara fa ireo tanorantsika ireo mpiangalana taranja kung fu amin'ny style rehetra eto Madagasikara dia vonona ny tondra avo ary vonona ny ezaka lavidavitra kokoa amin'izany kung fu zany. Tsipika taona ny lahateny ny hoe fedimy amin'ny 30 taona ny kung fu misy azo tsipika avy ny mahakasika an'izay hetsika izay. Amin'ny taona ho avy tokoa no ankalazay fa 30 taona ny idiran'ny kung fu voalohany teto Madagasikara. Tamin'ny taona 20 zay no nanomokatra ny kung fu voalohany ara-panjakana ny grand maître Pierre Misael na grand maître Pierre Be no ankalazaina zany amin'ny 2015 io izay fa 30 taona zay ary indrindra koa fa 30 taona ny fahatsiarovana ny raharaha kung fu izay nitranga tamin'ny 20 fen'izay zany dia hoe goavana dia goavana ny tanjona fédération amin'ny fankalazana izay atao manetsiketsika amin'ny taona ho avy io ary indrindra anisan'ny tena goavana ihany koa ny fanamboarana andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao ny temple de Pierre Misael izay anaovana ny université ny kung fu eto Madagasikara. Ao Mbatomirahavavy no misy an'izy io raha hektara latsaka kely eo izay efa mandeha ny fanaovana ny terrassement amin'izao fotoana izao ary hiditra amin'ny fanaovana ny tamboho heverinay fa afaka taona vitsivitsy hitsangana izany ary horeare ny kung fu aty amin'ny faritry ny ranomasimbe andianana. Olo manakaja maro no tonga nanome voninahitra ty hetsika ity
ka isan'izany ny solitena ny filoam-boninahitra ny taranja kung fu Sylvain Rapetsarona izay nanatrika hatramin'ny farany ity hetsika ity.